Iasa isika iasa ho an'ny firenena iasa ho an'ny asa pampandrosoana io no nambaran'ny filoha-pirenena Rajaonary Mampianina raha nitsidika ny ilany atsimo sy ny fitsidihana izay nanasongadina ny fitokanana fotodrafitrasa tany an-toerana. Fitokanana voalohany no tanterahany amin'ny maha filoha-pirenena azy ny centre de transfusion sanguine de Toliara. Ankoatra ny mahatoerana fanomezan-dra ity ifitoerana ity dia manampy amin'ny fisorohana sy fitsaboana arety mifindra maro ny centre de transfusion sanguine de Toliara. Nosantarina tamin'ny alatsinainy teo ihany koa ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy mampitohy an'ny Toliara sy Analamsampy mirefy 700 kilometatra. Ampisehoana androany fa dia iasa isika, iasa ho an'ny firenena isika, iasa ho an'ny asa fampandrosoana isika, ary ity asa izay tokanana androany ity dia ho santatry ny asa rehetra marobe izay atao eto amin'ny firenena. Anisan'ny zavatra lehibe ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana. Mananjara raha mananjara ianareo Toliara satria dia ity ny voalohany entina hisantatra izany ampandrosoana toe-karena, ampandrosoana ny fizahantany, amoronana asa ary zany dia fampandrosoana ny firenena. Misaotra tompokolay, makasitraka tompokovy eo. Nanome fankahirezana sy fanampiana ireo trabona izay nampiatranoana ao amin'ny gymnase ihany koa ny filoha Rajaonary Mampianina. Ankoatra ny fanomezana fanampiana toy ny vary 2 taonina, menaka 12 bidon, savony 40 baoritra ary omby 2. Nisy ihany koa ny lahateny fohy izay nataony ho an'ny vahoaka teo amin'ny Jardin de la Mer ary nohanitra tanterany fa maro ireo asa pampandrosoana izay ho tanterahana mba hitondra fampivoarana ho an'ny firenena. Raha ny voalazan'ny olo-tena maritry ny bady eto Madagasikara, Abdelkrim Ben Djibour, dia niara-ny asa trano tamin'ny firenena malagasy ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana na dia nisy aza ny krizy teto Madagasikara. Nitondran'ny tale général ny tairim-bola-panjakana izay administrateur délégué ny bady eto amintsika fanazavana moa ny fifandraisana eo amin'ny firenena malagasy sy ny bady ary nambarany fa fotoana fanarenana ara-sosialy sy ara-toe-karena izao. Fifandraisantsika amin'ny Banque Africaine de Développement koa eo alohantsika anisan'ny mpiara-miombonantoka izany hoe mpandray anjara ao amin'ireny vola io banky io ary lafiny faharoa dia eo koa tsika zany en tant que hoe mpamatsy volantsika izy ka amin'ireo lafiny anankiroa ireo dia nateo ary ny fahasairanana nandritra ny 5 taona dia niezaha antsika hatrany ny nanao ny nanaja zany ny ataontsika hoe engagement atsika amin'ireo sehatra anankiroa ireo raha amin'ny hoe mpiara-miombonantoka tompo mipetra vola ny banky io zao raha nanao fampiakarana an'ireny vola io banky io tamin'ny nandritra ny fotoan-tsarotra ireny dia niezaka hatrany koa tsika teto Madagasikara zany dia naharaka mba tsy hampisy dilution na hoe ampiena ny anjarantsika ao anatin'izany reny vola zany dia nanao ezaka manokana tsika dia anisan'ireo firenena na vita zany nanao ny libération ny souscription ny capitaltsika tao amin'ny bady eo tsika. Ny teny Toliara moa no nisantaran'ny filoha-pirenena ireo asa fampandrosoana ara-toe-karena sy sosialy fa mbola tohizana amin'ny faritra samihafa izany.